أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akafaliana tanteraka tokolasy dokivavy no iarabako anareo rehetra izay manaraka an'izao fanazavana tsotsotra natao mba ho anjara-barikoko amin'ny fanazavana ny tontolon'ny fona Islamo zao. Aka aloha hevitra anankiray isika dia ny hoe mpino Islamo mahavita tena. Misy verset koranika anankiray andiny masina anatin'ny Qur'an miteny manao hoe ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Zay midika manao hoe ary katsao izay rehetra nomeny Zanahary anao any ankoatra, nefa aza adiny koa ny anjaranao ety ambony tany. Toa fanambarana zany ary fampianarana ny mpino Islamo ny toetra ny fahaiza mandanjalanja. Zany hoe hain'ny mpino Islamo tanteraka ny mandanjalanja ireo fahasoavana izay dedaviny amin'ilay mpahary zao tontolo zao mba ho azo ny ankoatra, sy ireo fahasoavana izay angatahany amin'ilay mpahary zao tontolo zao mba ho arotsany eto amboniny ity tany. Zany hoe ny mpino dia sady azo fahombiazana ny ankoatra no azo fahombiazana koa eto amboniny tany raha ohatra ka tena ny toe-tsaina maha-mpino Islamo no dedavina sy jerevana. Mpino mahay mandanjalanja toy izany no mpino tadiavin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Misy manko ireo mihevitra fa ny antsoina hoe imany na finoana dia ny olona anankiray rehefa manao satroka kely, ny olona anankiray rehefa manao robe lava, ny olona anankiray rehefa manalava ny sontrany, ny olona anankiray rehefa mitondra tasbih ary tsy misaraka amin'izany ary mandritry ny tontolo andro izy dia ao anatin'ny moské midera sy manome voninahitra any Allah ilay mpahary zao tontolo zao dia makatsaka ny fiainany any ankoatra ny fiheverany any tenany amin'izany. Raha ohatra ka ilay fiainany eto ambonin'ny tany izay nomeny ilay mpahary an'izao tontolo zao mba hitsapananao, tsy hainao ny mandalo ao anatiny sy mandrindra zany fiainanao zany, fomba ahoana no hitenenana fa hoe ianao dia afaka hikatsaka sy ahita ny fiainana any ankoatra. Fa ny mpino Islamo dia mpino mahay mandanjalanja an'izany fiainana eto ambonin'ny tany zany, ka mahavita tena izy rehefa meny eto ambonin'ny tany ary mahay mikatsaka ilay paradisany Allah koa izy amin'ny fiainana any ankoatra. Ny mpino azy dia nampianarana toetra miavaka mihitsy ka noteneniny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe al-yadul ulya khairu min al-yad as-sufla. Zay midika manao hoe ary ny tanana eo ambony dia tsara kokoa noho ny tanana eo ambany, satria ny tanana rehefa eo ambony dia mpanome mandrakariva ary ny tanana rehefa eo ambany dia mpangataka mandrakariva. Ny tanany manome dia ambony, ny tanany mpangataka dia ambany. Toa fampirisihana ny mpino fa hoe meteza ho eo ambony, meteza ho mpanome. Ny mpanome mazava ho azy dia tsy ahavita ny hanome raha tsy eo ny fahavitatenany, fahaiza mikatsaka, fahaiza manangana, fahaiza manao, fahaiza mitahiry, fahaiza mitantana. Ireny rehetra ireny dia toetra tokony ananany mpino avokoa. Fomba ahoana moa no tsy ahatonga ny mpino olona mahavita tena sy olona mahay mikatsaka ny anjara masoandrony nefa isan'andro izy dia miankohoka ny 7 manoloana an'ilay mpahary an'izao tontolo zao raha vitsy indrindra ka miteny manao hoe iyaka na'budu, ianao ny tomponay, iyaka nasta'in, ianao ihany no itedavanay fanampina. Ny mpino dia tsy mba mitady fanampinana amin'izy na amin'izy fa mitady fanampina amin'ilay mpahary zao tontolo zao fotsiny ihany. Rehefa misy ny tsy fisiny ao aminy, ny varavarana voalohany dondoniny dia ny varavaran'ilay mpahary zao tontolo zao. Ka zavatra aradrariny loatra raha ohatra ka ny mpino toy izany no tenenin'ny Allah fa hoe tokony mpanome izy fa tsy tokony mpangataka. Toetra fototry ny mpino noho izany anton'izany hoe manana toe-tsaina tia manome ary tsy mba manana toe-tsaina tia mangataka, satria
mbola ilay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa ny tenina hoe almuminu alqawiyu khairun min almuminu aldaif, zay midika manao hoe ny mpino matanjaka dia tsara kokoa no ny mpino marefirefo. Zay midika fa ny mpino dia matanjaka amin'ny lafiny rehetra, manana toe-tsaina afaka mikarokaroka ahafahany velona, manana toe-tsaina afaka manitatra ahafahany mahita ny anjara masoandrony, manana toe-tsaina afaka mandrindra sy mandamina ahafahany tantana zay rehetra ompelatanany, manana toe-tsaina ambony ka tia manampy ny namany. Olona tsara toy izany ny mpino matanjaka raha-batana koa fa tsy mba marefirefo, tsy mba resin'ny akamona, tsy mba resin'ny fahantrana fa hatrany hatrany dia mahay mandrindra izany fiainana izany ho amin'ny fahombiazana mandrakariva. Mahafantatra tanteraka an'ireny toetra ireny ny mpino, ka isan'ny zavatra tokony ananany rehefa mety ho mpino Islamo iray manontolo zany izany toetra ny fahavitantena zany. Foto-kevitra aza anatin'ny finoana Islamo ny fampianarana zay napetraka ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, zay naletika sy nampianarina ary nampianarina an'ireo sahaba, ireo mpino Islamo pratiquant rehetra dia mahafantatra an'izany fa hoe almumin nafiu li ghairihi, ny mpino dia manao zay ahasoa ny tontolo manodidina azy, ka ny mpanasoa ny manodidina azy dia mila olona manana ireo toe-tsaina rehetra voalazantsika teo aloha ireo mba ahafahany misonitra hatrany hatrany. Ka ny mpino dia mpanasoa ny ankoatra azy, ny mpino dia mahavita tena, ny mpino dia fahasoavana ho an'ny fiarahamonina ny fisiny ao anatin'izay fiarahamonina hitrangany. Ka hevitra tsotrotro izay mititsika napita androany mba ahatonga antsika ahafantatra ny hoe iza moa ny olona anankiray rehefa mpino Islamo izy. Mandra-peona tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.